Mihamafana ny raharam-pirenena na dia miezaka manafina izany aza ny samy ao anatin'ny fitondrana sy ny mpanohana fitondrana. Mandeha ny fivoriana miafina maro isan-karazany ankehitriny, indrindra fa ho an'ireo mpanao politika ivelan'ny fitondrana. Raha ny vaovao dia misy hery-goavana eto amin'ny firenena mifamory amin'ireo mpanao politika. Mivoaka koa ny feo ankehitriny fa tsy maintsy iroso amina endrika tetezamita ny fitantanana any Madagasikara. Misy loharam-baovao ihany koa milaza fa misy hery hafa manosika ny mpitondra anokatra ny fitantanana ny firenena amin'ireo ankolafikery hafa. Mbola tsy misy vaovao ofisialy hatreto momba izany, fa ny fifandirana anatiny ho an'ireo samy mpanohana ny fitondrana no manomboka miseho lany. Nilaza teo anivon'ny antoko MFM androany fa tena misy tokoa ny fionana miafina ataon'ireo samy mpisehatra politika. Tsy ny maro anisa hoy Randrianirina Inyasa no amaritra fa matanjaka ny fitondrana mijoro, no mariny ihany koa fa tsy ny fikasana ikitika lalam-pandrenana azahoana mirotsaka fanitelony no amplamina izao zava-misy izao. Fa tsy voazao akory ny seho ny tantara teto amin'ny firenena ity, fa tany amin'ny raika amin'ny 770 dia nanana ny maro anisa ny filoha Philbert Tsiranana fa 5 volana taorian'izay lasa ihany. Ka ho atsika eo anivon'ny fitondram-panjakana mbola misy ihany ireo mpanohana mieritreritra fa mahatazona ny zava-misy ankehitriny. Anisan'izay zao ny filohan'ny anteny meram-pirenena mbola masamy teny hoe manana maro anisy isika ao anatin'ny anteny meram-pirenena ka tsy tokony atahoranao zany président. Izay ny fahavoazantsika nefany ny olana mitranga amin'ny fiainam-bahoaka dia iarahantsika mahita fotsiny jiro sy ny rano. Iarahantsika mahita fotsiny arinainaina ny olona amin'izao fotoana izao. Santionan izay resahako izay dia tsy voava dia tsy maintsy miditra amin'ny fampiresahantsika, tsy maintsy mifampiresaka tsika ary tsy maintsy alamina ny firenena. Manana fahefana ny filoham-pirenena andamina an'izy io raha tiany zany, satria ny fanovana ny lalam-pandrenana izay mandeha be amin'izao fotoana izao fa hoe isy mandat fanitelony tsy hany ny vahaolana, tsy hany. Fa ny fiantsoana ny chef de parti na ny parti politika izay heverina fa tokony afaka ifampidinika antsinitsika anamboarantsika ny lalam-pandrenana voalaza ny 220 zay. Manana zoan'izay ny filoham-pirenena andaminana ny tany sy ny fanjakana. Ka eo ny azany sarotra zany ny situation amin'izao fotoana izao satria ny ao anaty trano mihitsy efa mifampitsipaka ohatran'ny valalakarona. Satria tsy te ho tratra fara ny akamaroan'ny namana rehetrarehetra ao ary zay mahafantatra hoe efa sahirana kosa le firenena, sahirana le vahoaka malagasy dia mbola inona foana ty zavatra tsy ifanohanana amin'ny zavatra tsy mety ty no ny tombontsoan'olo mihitsy. Tsy zay fa ho hitantsika eo fa be dia be ny zavatra mandeha anika. Tokony tsy ampatahotra ny fampiresana sy ny firosoana amin'ny tetezamita. Mbola afaka manana safidy tsara ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy ho hiatrany ny fanamafisany. Mazoto amin'izay ve izy andamina ny firenena ity? Raha ohatra izy mazoto amin'izay andamina ny firenena ity dia tsy tetezamita fizarana seza fa fitetezamita fandaminana ny tany sy ny fanjakana ary tsy mifamaritako azy eto akory no anamaritra an'izay fa zay le tsoky hoe fivorian'ny antoko politika no mamaritra azy miaraka amin'ny filohan'ny repoblika. Sarotra ao anany mamaritra an'le izy hoe ohatry ny ahoana zany ny zavatra tokony ho atao fa teny ranony rehetra zany ny atongavantsika amina fandaminana ny tany sy ny fanjakana. Fa zao kosa mba aleo tsy hiverina intsony ny fahadisoana teo aloha, tsy hiverina intsony ny zavatra tsy nety rehefa iova rafitra sika, rehefa iova repoblika tsika. Mety iova repoblika koa ve sa ho tazomina atsaraina satria azadiny fa na ny décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana ara tsy nampiarina akory fa sao dia tokony zavatra io ihany fa atsaraina mihitsy ny fomba fitantanana eo anivon'ny firenena. Be dia be moa mitehiteny hoe tetezamita isan-karazany tsy tokony hampatahotra fa misy lalàna tsy maintsy apetraka mazava tsara ary tsy fizarana seza ny atao hoe tetezamita fa fanamboarana ny firenena zay latsaka anaty kiso amin'izao fotoana izao. Ny hanafana ny toedrara politika eto amintsika taoriny ny fandalovan'ny filoha Frantsay teto Madagasikara. Ny aran'rehetra nahita ohatra ireny ampamoaka nataon'ny kolonel Patrika Rakotomamonjy, ny akapeona ny loana ny fanapahan-kevitry ny mpitondra ny filohan'ny Sena, niakatra ny maripana teny anivon'ny anteny meram-pirenena ka nivoahan'ny resaka fitsipaham-pitokisana. Ankehitriny
mandeha indray ny feo fa tsy maintsy iroso amin'ny endrika tetezamita tsy ho ela ny fanjakana. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Matoa napetraka ao anatin'ny lalàna ny tokony isina fanitsina ny teti-bolam-panjakana dia misy dikany goavana izany, ary azo antoka fa tsy fanapahan-kevitra kitaitaitra no nanapahana ka nampidirana izany ho ao anaty lalàna. Zary fomba mahazatra ity fitondrana ity anefa ny tsy fanitsiana teti-bola nanomboka tamin'ny taon-datsa. Fandroany izany izao nanapa-kevitra ny governemanta fa tsy hanitsy ny teti-bola. Fanitsiana ny teti-bola lasitra 3 na 4 bolana mialohan'ny faran'ny taona no antom-pisian'ny LFR mba ampifanarahana ny fandaniam-bola amin'ny famahana ny olana mitranga eto amin'ny firenena amin'ny ovanim-potoana izay diavina io, hoy ny solombavambahoaka no sady kestora fahatelo teo aloha teny anivony anteny miram-pirenena. Zany hoe rehefa manomana niny ny tompona andraikitra misahana ny teti-bolam-panjakana, mbola tsy malala hoe takininona no zavatra hitranga amin'ny faraiky amby 30 volana desambra amin'iny taona iny. Kanefa ny apitsony ndraiky amby 30 volana desambra iny, voalohany volana janoary ny taona manaraka, dia miitsoka ny fitantanan-draharaha raha tsy misy teti-bola azo ampiasaina. Zay no anaovana ny LFI. Fa ny anaovana ny LFR dia satria vinavina zany ny zavatra iaingan'ny teti-bola amin'ilay raiky amby 30 desambra ny taona teo aloha, fa rehefa tonga ny 2 janoary tsy vinavina tsony fa taremarika efa tena izy. Zay no hita eo. Dia mila ahitsy mifanaraka amin'izay ny teti-bola ahafahana miasa. Raha izay. Faharoa, misy ihany koa ny zavatra hoe tsy voatsinjomelo tamin'ny fotoana nanaovana ny LFI, fa eny an-dalana eny mahita ny fivoaran'ny toe-draharaha, mahita ny fivoaran'ny zava-misy rehetrarehetra, ary ty fitondram-panjakana ty tena mpanao an'izany. Isaky ny mandray micro dia mahita ho lazaina, isaky ny mahita vahoaka tangorongorona dia milaza fampanantenana vaovao foana. Reny rehetrarehetra reny nefa matetika tsy tafiditra tany anatin'ilay teti-bola lasitra ilay LFI. Dia zay no ilana ny LFR mba ahafahan'ny fitondram-panjakana manatanteraka avy hatrany an'ireny ataoko hoe zavatra tsy noeritreretina ny aloha reny, kanefa hiverina fa ho tanterahany eto anivon'ny firenena. Isan'ny antony ilana fanitsiana ny teti-bolam-panjakana ny filazana fanaovana tetikasa maro nambaran'ny mpitondra isaky ny mandray fitenenana. Maro amin'ireny tetikasa ihany saina ireny manko no tsy tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Araka izany, everina ho toy ny zavatra tsy misy ireo tetikasa tany saina ombieny matoa tsy misy ny LFR, hoy hatrany ity solombavambahoaka ity. Dia na zany zavatra tsy misy ireo tononony ireo, na tsy vonina ampanaraka ny toetrandro ny fitantanam-bola ny fitondram-panjakana, na vola tsy aotsy ny volam-panjakana, zany hoe tsy ampidirina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana zay vola tokony ho hiditra no tsy vola mivoaka avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana no natanterahana ny reny asa resahana ireny. Dia zay no mahatonga ny fametrahana fanontaniana hoe inona ny tena eritreritra ny fitondram-panjakana. Fanehoan'ny fanjakana fa tsy misy ilana ny anterimera-pirenena intsony izao fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka izao. Ratsahivina mantsy dia karazana baiko midina no narain'ireo maro anisa ka tsy maintsy nampandaniana ny teti-bola miasa amin'izao teny anivon'ny anteny mera-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana farany. Ny samy solombavambahoaka no anka ho tonga saina satria vahoaka no nametraka fitokisana fa tsy ny fanjakana fohibe, hoy hatrany ny député Mamy Rabenirina. Raha nisy mpitondra nanana fahafahana afaka nampiseho ny tena fahaizany amin'ny fitantanana ny Madagasikara dia ny mpitondra fanjakana mijoro ankehitriny. 40 taona raha tambatra no nitondran'izy ireo any Madagasikara, saingy tsy nisy afa-tsy ny fiamorana ny tazana teo amin'ny fiainam-bahoaka. Tsy mahagaga, raha betsaka ny resaka amin'ny famafao amin'ny sampisehatra politika, ny mpanara-baovao ary ny malagasy ankehitriny. Miditra any anatin'ireo androm-panjakana tsy filaminana satria manomboka mahatsapa ny rehetra, fa tsy toy izao ny zava-nisy tamin'ireo fitondrana ny fandimby teo aloha rehetra. Tsy izao fitondrana izao no hanafaka ny Madagasikara amin'izao fahantrana izao, hoy ny antoko safidin'ny Madagasikara. Ary tsy mahagaga,
raha manomboka samykaroka hevitra anovana izao zava-misy izao ny rehetra hoy ny fanamafisana. Mazava aloha fa tsy ngara-joelona sy ny mpiaradia mihitsy no anafaka Madagasikara ao amin'ny zao fahoriana lehibe sy fahantrana misy azy amin'izao fotoana izao, satria efa 40 taona ny tantanan'ireo olona ireo. Tamin'ny fitantanany dia hitantsika ny sarimihetsika maro isan-karazany izay notanterahana teto amin'ny firenena, fa ny tena votoatiny eo amin'ny resaka fampandrosoana ary ny fikatsahana vahaolana amin'ireny olana lehibe mianjady amin'ny firenena ireny dia tsy nisy vita na iray aza. Omentsika ohatra amin'izany ny fandriam-pahalemana, famoronana asa ary ny fahefa mifidy ny vahoaka malagasy. Izany hoe miodikodina fotsiny manao sur place zany le fanjakana mandritry ny 40 taona, ny vokatra dia miiba miaratsy hatrany noho ny izay vitany teo aloha. Zay zany dia zavatra tsara apetratsika aty am-piandohana. Betsaka amin'ireo mpisehatra politika no mahatsapa ny mazava-dehibe ny rivotra mitsoka amin'ireo firenena sasan-tsasany aty Afrika, toy ny mitranga ao Burkina Faso. Mitondra rivo-baovao ho an'izany ihany koa ny fanapahan-kevitra ireo firenena-dehibe. Tonga eto Madagasikara izany ankehitriny ary mety tsy ho ela ny firosoana amin'ny fanovana goavana raha ny fanazavana hatrany. Mijerytsika ny any Afrika ohatra dia hitanao fa misy hery izay hita somary mbola marefo amin'izao fotoana izao, izay mandroso hatrany nefa miala moramora amin'ny zareo frantsay. Zany dia karazana révolution be ety Afrika. Mandeha anao any Europa hitanao fa somary sahirana ihany koa le Union Européenne, satria misy ny fanodikodonana be ao sy ny tsy fanaovana demokrasia ao aminatin'izany antenemerany zareo Europeanina zany. Ny zavatra tiana horesahana amin'izany dia misy hery zany izay mihetsika somary marefirefo kely kanefa tsy atsontsiniavana, izay mandroso any amin'le fitadiavana ny rariny, ny hitsiny erak'izao tontolo izao, ary Madagasikara dia ao anatin'izany ihany koa. Ratsaivina moa dia toa samy mitodika tany amin'ny famoazana ny malagasy ho tonga saina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra politika ny herinandro lasa teo. Raha fehezina dia betsaka ny tranga politika miseho any ambadika any tato ato andrasana ny fivoaram-baovao. Trano miisa 110 no maika lafo-rehitra tao anatin'ny Oravitsy teto amin'ny fokontany tsara honenana akaiky ny bassin androany maraina. Raha ny vaovao dia toerana fivarotan-kazo iray no niantombohan'ny afo ary ny hitatra izany. Raha ny fanamafisam-panazavana hatrany dia mahandro amin'ny afokotay ireo mpivarotra amin'ity toerana fivarotan-kazo ity, ka antony teraka izao fa maizana izao. Ankoatra ny amafiny fitsokan'ny rivotra izay nanafaingana ny fiparitahan'ny afo, dia teo ihany koa ny tsy fampiendrano ka nampanano sarotra ny famonoana ny afo raha ny fanazavana. Tonga teo ny pompier tenefa ry zareo tonga voaloha tena tsy ela ry zareo ekenay fa tsisy rano ry zareo. Reo olona la aty an-tanànanay navita namonjy anay teo, tsisy pompier tonga nisy rano zany teo. Tompoko azafady raha tsy efa ela, bonbonina tany Amatazana nidina teo mitondra rano. Ary isorako manokana ny olona any Andraisoro any Ampandrinomby tonga nanampy anay teto tsara honenana. Zay tsisy zavatra teneniko fa aza mandainga tompoko, mitsorona ny marina ary zay dia tena mijaly rano, tena mijaly rano zay. Raha ohatra ka tonga teo nareo le voaloha, le pompier tonga voaloha teo ka nitondra rano nareo tsy nitatra izy teo. Les pompiers zany aloha tsy haiko hoe compétence compétent satria ahoana moa zany tokony misy olona maky dia tokony misy olana satria mba niantsovonjany zany le zanako hoe aty nefany tsy voavonjy le izy dia le mamany may dia any amin'ny hôpitaly any dia le dadiny moa zany le rainy zany efa maky kilafore aty dia mba fangatahana koa zany hoe le pompier zany aloha ahoana moa zany amin'le rano hoe pompier ve dia tokony tsy ampy rano, tokony efa mialana izy dia mba ampy rano pompier izy tokony anana any ndraikitra tsara zany satria tena nampalahelo na dia hoe
mahita ohatra io zany a raha hoe raha nisy rano io tranonay io tsy nihitatra ohatrany io fa noho tsy fisin-drano dia zao lasa nisy ainana foa fa zay ny angatahany ampitondra fanjakana zany le resaka rano. Tena ijaliana ny rano ity atsaraonenany any amin'ny meteony maka rano rehefa mba misy izany ho hiatrany ny fitantaran'ireo mponina. Mba jerevina aloha ny fanjakana mba hitoditra sy jera aty aminay fa tena fijaliana rano aty aminay a isaky ny maka rano zay a dia tonga any meteo any avaradony fakany rano fa io amin'ny bassin io a tsisy rano mandeha amin'ny alina zay a miaritra maka rano amin'io rano azy eo a ray bidon sy roa bidon tsy ampitoromaso mihitsy ny olona aty aminay a sady tena mijaly rano e maina ny aty aminay. Nanamafy olany rano io ihany koa ny teo anivony sampanampamonjy voina ankoatra ny filazana ho an'ny fahatery ny lalana. Tamin'ny 7:30 minitra no voalaza fa naray antso izy ireo ka ny ekipa mpamonjy voina teny Andravoangy no niraina teny antoerana. Tamin'ny 7:09 minitra izy ireo no tonga teny Tsaraonenany saingy efa mafy ny firetany afo ka voatery ainga ny ekipa teny Tsaralalàna tokony tamin'ny 7:09 ary tonga tety tamin'ny 7:20 minitra. Ny zavatra tsara afantarintsika aloha ny an'ny pompier dia ny ain'olona aloha ny voalohany indrindra. Tsy ny afo mihitsy aloha ny voalohany indrindra fa ny ain'olona. Voalaza zany teto toerana fa misy ain'olona taraiky ao dia izay aloha no natao ny pompier vaindohan-draharaha vao tonga teto toerana. Nikaroka ny olona io. Izay vao makany amin'ny famonoana ny afo. Izay zany ny zava-misy ary ny olana anankiray ny sedranena koa tery ny lalana. Tery-tery-tsika zao ngamba mahita fa tery ny lalana eto Tsaraonenana aty faharoa manaraka an'izay ny rano. Famatsiana ny rano zany. Ery pasapito eo amin'ny kiojany misy rano nefa ambany dia ambany ny pression ny rano. Fa natao izay fomba rehetra aloha zany hitantsika amin'izao zany fa somary voafehy ary mamarana ny famonoana ny afo ny volin'ny mpamonjy voina. Ny camion orange be teo iny dia 16 mètres cube iny fa tsy maharaka le 16 mètres cube satria mafy loatra le afontsika teto. Vokatry rangahy lehibe iray 570 taona izay tsy salama tao an-trano no mahikila ny afo raha tokana naratra sy mahay ny vadiny raha nikasa anavitra azy. Efa nentina namonjy toeram-pitsaboana moa io ramatoa vadiny io. Nilaza ny ametraka fitoriana ny avan'ireo ny aramboina izay nifindran'ny afo. Raha ny fantatra mantsy dia efa nisy firetana ity toeram-pivarotakazo ity tany aloha saingy voafehy ny afo. Tao amin'ny pejy ofisialy kosa ny JIRAMA no nilaza fa noho ity ahitrano tranga ity dia notapahana ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana maro manodidina ny fokontany Tsaraonenana. Mikaikaiky noho ny fanaintainana sy anohanana ireo ankizy marary mafy ao amin'ny sampan-drarana tokana ho an'ireo tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ao amin'ny hôpitaly Benadir ao Mogadiscio. Zazakely mbola tsy feno 2 taona ohatra Emile Mohamed dia nodimandry teo am-pelatana Mpitsabo na dia niezaka mafy azy ireto farany hanafitra ny ainy. Ankizy anarivo ny toan'ny Emile Mohamed no atahorana ho faty noho ny olana ara-tsakafo vokatry ny fahatapahan'ny famatsim-bola avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahafatesan'ity zazy ity. Raha nitatitra ny reny Emile Mohamed dia nitao amin'ny hôpitaly Badira no nahatsikaritra voalohany fa tsy ampy sakafo ny zanany. Nentina namonjy fitsaboana fanarenana tany amin'ny tobi-pitsaboana izy ka atao nandritra ny 20 andro na sakafo manokana ho fanarenana izy tamin'izany. Rehefa nivoaka ny hôpitaly Emile dia toy ny efa sitrana saingy vetivety niverina ny aretiny ary ny amafy izany ka nitarika tamin'ny fahafatesany. Io toe-javatra mampalahelo io dia manamarina ny olany rafitra fanampiana ara-tsakafo ao Somalia. Nampitombo ny krizy ny fiainan'ny fanampiana avy amin'ny Etazonia izay mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny alalan'ny USAID. Raha ny fanazavan'ny talen'ny tobi-pitsaboana iray ao an-toerana dia mahery ny 500 ireo ankizy tsy misakafo tonga tao amin'izy ireo tamin'ity volana ity toy ny tamin'ny volana lasa. Vokatry ny fanapahana ny famatsim-bola, maro ireo tobi-pitsaboana no voatery nakatona, anarivony ireo very asa ary very fanantenana amin'ny fitadiavana fitsaboana ireo fianakaviana. Misy araiky amin'ny 20 ireo tobi-pitsaboana efa nanambara fa hikatona noho ny tsy fisian'ny vola. Raha tsy misy fanampiana avy any ivelany aingana dia mety hitarika ao amin'ny loza ara-pirenena izao toe-javatra izao. 12 isanjaton'ireo ankizy any Somalia no miaritra ny tsy fanjarian-tsakafo marary, eo amin'ny 10 hetsy sy anoany no atahorana hamono ainy. Vokatry ny fiainan'ny famatsim-bola dia najanon'ny mpiara-miombina antoka amin'ny UNICEF ny fizarana sakafo sy fanafody manerana ny Somalia. Firenena iray isan'ireo mpamokatra China i Kenya
Jinina hatramin'ny valo tapitrisa isa-taona no vokarin'ny Kenya ho an'ireo tsena lehibe any Amerika. Loharanon'asa sy fidiram-bola ho an'ny olona manodidina ny 4,000 sy 1,000 alina manerana ny Kenya ny famokarana jinina. Ankehitriny anefa dia loza mitata ho an'ireo indostria maro mivelona amin'io sehatra io ny mety ho fahataperan'ny fifanekena AGOA amin'ity taona ity. Ny fifanekena AGOA izay manome tombontsoa ho an'ny fandranana entana makany Etazonia tsy andoavana hetra. Ny fahataperan'ny AGOA dia midika fa hidangana ny saran'ny fandranana ka ho sarotra amin'ireo orinasa madinika ao Kenya ny faninana amin'ireo tsena iraisam-pirenena. Tsy miafina ny fahasahiranana hoy ny tale iray amin'ireo orinasa manamboatra jinina. Tsy afaka hanohy ny asany izy ireo hoy ny fanazavana raha foana tanteraka ny AGOA ary azo antoka ny fahaverezan'ny asa ho an'ireo orinasa piray sehatra aminy. No hamafisin'ireo manam-pahaizana fa efa nisy tranga tahaka izao tany Etopia taoriana ny esorina ny Etopia tamin'ny AGOA tamin'ny taona 2020 sy 2020. Potika tanteraka ny indostria zaitra tany an-toerana ary anarivony ireo asa very. Raha te hisoroka izany koa i Kenya dia tokony handray fepetra aingana hoy ireo manam-pahaizana. Mila mitady tsena vaovao ny firenena ary miezaka manararaotra ny faritra ara-barotra maimaim-poana manerana ny Afrika. Misy ihany koa ireo manolotra hevitra fa tsara raha manao fifanarahana vaovao amin'ny Etazonia Kenya na dia tsy AGOA aza fa endrika vaovao iray amin'ireo fifanakalozana ara-barotra. Amin'izao fotoana izao dia olona 4,000 alina no miasa amin'ny sehatra lamba sy zaitra ao Kenya ary 570 isan-jaton'izy ireo dia vehivavy. Mety hitarika faty antoka raha toe-karena sy ara-tsosialy goavana ny fahatapahan'ny AGOA raha tsy misy fanapahan-kevitra aingana. Andro sisa no isaina dia mety hifarana amin'ny fomba ofisialy ny fifanekena AGOA. Raha tsy miezaka mialoha ny firenena voakasika amin'ny fifanarahana io dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiveloman'ny olona anarivony sy ny hoavin'ny indostria ny zaitra.